ampiasain'Andriamanitra izahay ampiely amin'ny toerana rehetra ny fahalalana ny Kristy ho toy ny anitra mamerovero hatraizatraiza. Korintianina 2:2 ny 9:4 tapany 2. Toy izao no voalazan'ny tapany voalohany amin'io andininsoratra masina io. Kanefa isaorana anie Andriamanitra izay mampiombona anay mandrakariva amin'ny fandresen'ny Kristy. Fa isaorana anie Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy. Dika teny protestanta fanitsiana 9. Mampiasa sariteny ny apôstôly Paoly ka hoariny amin'ny jeneraly Romana izay mitarika ireo miaramila avy nandresy anady Kristy. Mitandahatra avy ao aoriana kosa ireo miaramila mpandresy mitondra ireo paby ao anady. Rehefa vakiana mitoy io andininsoratra masina 4:12 io, dia toy ny hita soratra eo amin'ny endriky Paoly ny fifaliana, ny fahatokiana, ny fireharehana ao anatiny noho ny fandresena ny raisiny avy amin'ny Kristy. Matetika isika no miatrika zavatsarotra noho ny fitoriana ny filazantsara sy ny fijoroana vavolombelon'ny fahamarinana, ka zary misoritra eny amin'ny endrika izay fiafiana sy fiaretana samihafa. Mampianatra ny soratra masina eto fa nametrahan'Andriamanitra fitokisana isika sady nantsony ho mpiara-miasa aminy. Nirahiny anambarany vaovao mahafaly ny fandresen'i Kristy isika sady fandresena ho antsika rahateo. Koa asaina izao sy anao amerimberina io andinina 4:12 tapany 2 io mba hikoriana ao anatintsika ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, ka nova sy anavao indray ny hery enti-miatrika izao fiainana izao satria natao hizara fiainana isika. Tompo, ianao no herinay ary nampandresy anay ianao koa ho zarainay ny hatsaranao. Amen.